À la beauté du Seigneur, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Jamais il sera, jamais il sera. Agneau sur le trône, agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, ton cœur. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Agneau immolé, nous a racheté le Dieu. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, mon Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Alléluia, alléluia. Mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay anio sabotsy faha 20 ny volana Desambra 2023. Fiava-malala, entsika ny rahateo. Mila isika midera an'Andriamanitra. Mila isika manantona azy. Ary ny tany rehetra isika tsiraray avy dia tokony andohalika eo anatrin'Andriamanitra. Ny rahateo dia nanambara fa rehefa ho avy ny fotoana, rehefa ho avy Jesosy dia andohalika eo anatrehan'i Jesosy izaho. Ianao koa tokony hiteny an'izany. Tokony isika hietry eo anatrehan'ny Tompo. Tokony isika hidera ilay zanak'ondry masina lehibe indrindra. Ny any an-danitra mihira ho azy, ny tany sy ny lanitra mihira ho azy, ary ny nofo rehetra dia tokony andohalika eo anatrehan'ny Tompo. Ry havana, hibebaka isika rehefa avy eo. Ahoana ny toe-panahinao amin'izao ora sy fotoana izao? Efa tena vita fihavanana amin'ny Tompo marina ve ianao? Satria ny fotoana, ny ora, ny segondra dia mihazakazaka, ary Satana koa dia mihazakazaka
angazaka, amono, angalatra fanahy, angalatra fanahy. De ny fanahintsika no teteny angalarina. Ry hava malala, isika tsiraray avy, nofo no teteny hovonoina. Ary ny ankohonantsika ihany koa raha manana ankohonana ianao. Mety mijoro tsara ianao, fa mety ny ankohonanao reraka dia tafihan'ny Satana. Ry havana, oka isika hijoro tsara, oka isika anatona Jesosy, satria ilay fahavalo dia tsy matory, tsy matory andro aman'alina, fa mitady izay arapana izy. Ry havana, tiantsika anie ny tompo, mamin'ny tompo anie isika, ka mbola miantsontsika izy bebaka, anatona azy, hidera azy, ankalaza azy. Ry havana, amaky ten'Andriamanitra fo isika, zay no teny nomeny fanahy masina teo, hitondrasantsika ny fibebahana. De aorianan'ny fibebahana, vavaka fibebahana, dia ny mpanompon'Andriamanitra, evangelista Erika, zay hitanareo eto amin'ny video ihany koa, no hitondra ny tenin'Andriamanitra ao aorianan'izay. Horaisintsika ny ao amin'ny Salamo 1:10, io no nomeny fanahy masina teo, hitondrasantsika ny tsiraray avy ny tenantsika, ivavahantsika zany, ibebahantsika. Salamo 1:10. Hovakintsika io salamo io, dia ao aorianan'izay tsika dia raha ohatra zavain'ny fanahy masina foy ny teny, dia zavain'ny foy, dia andoaly ka hivavaka isika, satria tsisy intsony ny fotoana, oka isika tena iorona mafy amin'i Jesosy. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Salamo 1:10, izy manontolo zany no hovakintsika. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo irery ihany. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ao ambanin'ny fiarovan'ny avo indrindra. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avo indrindra, dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Izao dia ilaza any Tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro izay itokiako, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny aretim-mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho apinga kely sy apinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Na dia isy arivolay aza no lavo eo anilanao, sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery amin'ny masonao fotsiny ianao, ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Tompo, ianao no aroko, sady nataonao ho fonenana ny avo indrindra, dia tsisy loza anjo anao. Na aretin-dratsy anakaiky ny trano lainao, fa izy andidy ny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera dia hodiavinao, ny liona tanora sy ny menarana dia ho hitsakitsahinao. Satria izao no niraketany fitiavany, dia ho vonjeko izy, ka ho afa-mandositra, anandratra azy ho any amin'ny avo aho. Satria mahalala ny anarako izy, hiantso ahy izy dia maly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, anafaka sy hanome voninahitra azy aho. Ho vokitsako faela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Aleloia. Ry havana, io tenin'Andriamanitra io dia tena
manambara zavatra lehibe amin'ny fiainako izay nasehoan'ny tompo tamin'ny ankohonako tamin'ny alarobia ary nalasa teo ifony alakamisy. Tena ny tompo mihitsy no niditra an-tsehatra niasa niaro nandrava ilay fahavalo izay nitady angalatra ny fanahin'ny zanako lahy. Ry havana, mbola ho avy ny fotoana anambarako ny témoignage satria izy dia vonona anambara ho amin'izao tontolo izao ny zavatra niseho. Izany hoe ho ataoko amin'ny teny gasy ilay izy, fa ny zanako lahy amin'ny teny vazaha no hainy. Ry havana, ny zavatra kely ampahafantariko anao fotsiny dia tsy natory izay mianaka ny alarobia ny alarobia alina zany ifoany alakamisy. Tsisy torimaso izay satria tonga ny fotoana niverenany tamin'ny tompo. Raha ohatra mahafantatra ny zanako ianareo, misy ny mahafantatra ny zanako, izy zokerika eto mahafantatra azy, dia zaza sady lava izy no matanjaka. Raha ny ankelo manofo eo anatrehany amin'ny fanahy ratsy izay namatotra anazy dia tsy navita na inona na inona aho. Fa ny tompo, ny anjelin'ny tompo no tonga niasa ary ny fanahy masina koa no niasa. Lava be ny témoignage, lava be. Fa fahagagana tsisy toy izany no niseho. Ry havana, isika nofo dia tsy mahavita na inona na inona, fa ny tompo izy no miasa, ka raha miasa izy tsy misy ny asakana. Raha mitsangana aho eo anatrehan'ny zanako lahy dia tonga hatreo akaiky ny tratrany, hatreo ny halavako eo anatrehany. Nefa ny noho ny tonga ny io andro io anaovana ny asa dia toy ny tsy zanako izy teo anatrehako, toy ny tsy zanako izy teo anatrehako satria ny fanahin'ny tompo tato anatiko no niasa. Ary izany fanahin'ny tompo izany na nahareny tantara izay nambarany aho amin'ilay fahavalo tao anatiny dia tsy narary ny foko tamin'ny fotoana io, fa tena hoe miatrika ady eo anatrehany fahavalo aho tamin'izay. Fa noho ny alakamisy tsisy tokony hamenatra an'izany. Ny alakamisy tontolon'andro aho zay vao tafatomany satria navesatra amin'ilay nofo ny nahenoko ny zavatra niseho. Ry havana, manahoana ny toe-panahinao eo anatrehan'ny tompo? Fa ny fahavalontsika dia romotra mitady hamono antsika sy ny ankohona antsika. Mila isika mitandrina tompo, fa tsy mivazivazy amintsika Satana, tsy mivazivazy amintsika i Satana, ary mila isika mahery ara-panahy koa, mijoro tena miaramila an' Jesosy. Ny teny ambarako fotsiny alohan'ny asa dia ny fanahy masina no nampiteny aho hoe miantso ny anjelin'ny tompo aho, zay no teneniko. Midina ny anjelin'ny tompo, anjely ny tompo nasain'ny fanahy masina tsoa, satria raha ny alava ny zanako sy ny abeny araka ny teneniko teo dia raha manofo dia tsy havitany ady. Raha izaho tosony fotsiny dia mianjera aho. Fa noho ny efa teo am-pandolehana izy avy nibebaka alohan'ny anafahan'ny tompo azy dia hoy izy miantso aleo izy ianao aveto fa za no aveto. Izany hoe avy ao aorinany izany ny ao amin'ny efitrano malalaka, aleo ny manatrika ny rindrina satria ny avy ao aorinany tia ny alalaka satria maizina zany ny amin'ny efitra anankiray avy eo ambadika. Le tahotra n'ilay devoly tao aminy izay tosika fa maninona, aleo ianao hoy izy hitodika veto izy ry mama fa aleo za no aveto. Izany hoe nandohalika teo anatrehiko zany izy ny tompo zany andolehany, de zako akaiky ny varavarankely zany amin'ny rindrina mba ho rindrina ny hitany, fa tsy te hahita izy lay
jiro any ariana maty zany amin'ny efitra anankiray fa ny amin'ny efitra nisy anay de nirehetra ny jiro. Ry havana izany zavatra izany dia tokony ampitandrina antsika sahady. Izay no tia ny fanahy masina ambara amintsika, manambara amintsika ny fanahy masina fa ny fahavalo dia romotra ary tady amono antsika sy ny ankonantsika, antsika sy ny ankonantsika. Mbolobe ny zavatra ambara ao anatiny fijona vavolombelona rehefa tonga ny fotoana izay asain'ny tompo anambarako izany. Fa izany fo izany dia hoentsika fibebahana. Eto ny tenin'ny tompo dia manambara hoe ny mitoetra ao amin'ny fierena izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny alokony tsy toa. Izao dia ilaza any tompo hoe fialofako sy manda fiarovana ho ahy izy, Andriamanitro izay itokiako. Amen. Mila isika matoky an'Andriamanitra, mila isika mialoka eo ambanin'ny tanan'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia tsy haharesy ny fahavalo isika, tsy haharesy any Satana sy ny firongony isika. Raha mbola milalao ota isika, raha mbola mivazivazy amin'Andriamanitra isika, raha manao mpivavaka sy tsy mpivavaka isika, dia tena ho zava-doza ny androantsika, zava-doza ny anjo antsika. Ry havana, eto ny tompo dia manambara ihany koa ny teniny ny amin'ny anjeliny, ny anjelin'ny tompo no miaro izany antsika zanak'Andriamanitra. Raso aveko vakina kely ny ten'Andriamanitra am'izay alalanareo faherezana ho azo avy amin'ny tompo. Andiny fahatelo, tonga de tsika ny andiny fahatelo. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitatao vovonana, na dia isy arivo lay aza no lavo eo anilanao, sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery amin'ny masonao fotsiny ianao, ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Ny tompo no mamaly ny ratsy fanahy. Ireo zavatra am'sy rehetrareo dia ny tompo no mamaly ny ratsy fanahy. Tokony tsy hanatahotra mihitsy zany isika, tokony tsy hisy tahotra rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Andiny fasivy, satria hoy ianao, tompo ianao no aroko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra. Dia tsy hisy loza anjoanao, na aretin-dratsy anakaiky ny tranolainao, fa izy andidy ny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny amin'izay rehetra alehanao, ny anjelin'ny tompo no ilaintsika miaro antsika, ny anjelin'ny tompo. Ry havana, raha tsy eo ny anjelin'ny tompo, raha manota isika, raha tsy vita fihavanana amin'ny tompo isika, dia tsisy anjely miaro eo, tsisy anjely miaro eo. Fa zava-doza no anjoantsika. Eny an-tanany nitondran'ireo anao, andiny faharoa ambiny folo zay fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera dia hodiavinao. Ny liona tanora sy ny menarana dia ho hitsakitsainao. Satria izao no ny raketa ny fitiavany dia ho vonjeko izy, ka ho afa-mandositra. Anandratra azo any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hanafaka sy hanome voninahitra azy aho. Amen. Rehefa miraikitra amin'ny tompo ny fitiavantsika, dia ny tompo mamonjy antsika, hanafaka antsika izy, hamonjy antsika izy, ary hanome voninahitra antsika izy. Ny voninahitra amen'ny tompo
dia le fahalebiazany témoignage zay aseho antsika tsiraray avy, araka ny teneniko teo tamin'ny zanakolahy, araka teneniko teo mombany amin'ny zanakolahy. Azafady, voninahitra ho an'i Jesosy izany, fa tsy ho ahy mihitsy na ho any zanakolahy. Oka isika tompoko andinika tsara fa ny témoignage rehetra, ny zavatra zay ambarako eto na ambaranay eto dia ho any Jesosy, ho voninahitry ny tompo, mba amonjeny fanahy hafa zay verina aminy, mba amonjeny fanahy hafa zay verina aminy. Nisy mirakla goavana be niseho tao aorianan'io, tamin'ny fotoana io ihany. Ho an'ny tompo avokoa izany, ho an'ny tompo avokoa izany. So izay kory no mahay, na hoe izay kory no miasa, tsy izaho no niasa nandroaka devoly, fa Jesosy no nanao ny asa. Za dia trano fotsiny ihany, fitaovana kely toy ny vitsika eo anatrehan'ny tompo. Izy no niasa, ny anjeliny no tonga niasa, na dia tsy hitany masoko aza. Ny anjely no teo niasa tamin'ny plasiko, fa tsy za mihitsy. Ary ny fanahiny iray no niasa teo, ny fanahiny iray. Toy izany isika, mila isika tompoko miverina amin'i Jesosy, satria ny fahavalontsika dia romotra, dia tena romotra. Ry havana, andohalika isika hibebaka, izay isika vao afaka handray ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny mpanompony rehefa avy eo. Tsy afaka hiaino ny tenin'Andriamanitra isika hoe handray teny nefa isika tsy vita fihavanana amin'i Jesosy, nefa isika mbola feno ota ao anatintsika. Tsy afaka hiaino ny tenin'ny tompo isika raha mbola maloto isika. Hibebaka isika hitondra ny tenantsika anatrehan'ny tompo. Hoety eo amin'ny tompo ny fahotanao. Tsy haiko izay fahotana vitanao, tsy haiko izay fiainanao. Jesosy no mahita, miharihary eo anatrehany zavatra rehetra, miharihary eo anatrehany ny zavatra rehetra. Ka oka ianao hitondra ny tenanao eo anatrehan'i Jesosy. Andohalika isika, andohalika isika hibebaka eo anatrehan'ny tompo. Andohalika isika tompoko, hoety eo anatrehan'ny tompo ny mombanao, satria izy rery ihany no afaka miaino antsika, izy rery ihany no afaka manafaka antsika. Tsisy hafa afaka manafaka antsika afa-tsy ny tompo irery ihany. Eto eo anatrehan'ny tompo ny mombanao manontolo. Jesosy tompo, ndreto izahay Jesosy eo, miantso ny anaranao, mangataka tompo famindram-po avy aminao, mangataka Jesosy eo famelana avy aminao, satria tsy mendrika izahay, tsy mendrika izahay tompo, fa mpanota ratsy. Zinona moa izay Jesosy, nefa ny tompo mbola natsoina ho isan'ny zanakao. Mamelana anay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy, sasao amin'ny ranao izay tompo mbady, sasao amin'ny ranao Jesosy eo, satria ny ranao tompo no natolotra ho anay zanak'olombelona tsiraray. Ho any amin'iza izay Jesosy, raha tsy ho any aminao. Ianao rery ihany tompo no mpamela heloka, ianao no mpanafaka, mpanadio, mpanavao anay. Jesosy malalao, oka ianao hijery ny olonao tsiraray averan-tany, izay mandohalika eo anatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, eo anatrehan'ny seza fiandehananao. Tompo malalao, mangataka famelana avy aminao izay. Mifona ho tompo ny amin'ny tsy famendrehako rehetra, mifona tompo ny amin'ny fahotako rehetra. Tompo malalao, araka ny teninao, jeninay teto amin'ny salama, dia ny anjelinao no miaro anay, ny anjelinao tompo eo aminay. Ary ianao Jesosy dia miaro ny olonao tsiraray avy Jesosy. Eny tompo malalao, ianao dia miaro anay eo ambany tanamaherinao, nefa tompo izay zanakao ihany no arovanao, izay tena zanakao mankatoa anao, mankatoa ny didinao ihany no arovanao. Fa ny ratsy fanahy kosa tompo dia ho aringanao, ny ratsy fanahy Jesosy dia ho aringanao.
Tompo malala oka izay tsy ho anisan'ny ratsy fanahy. Oka izay ho anisan'ny mendrika eo anatrehanao Jesosy. Ka inty aho Jesosy, mangataka famindram-po avy aminao. Mamela ny heliko tompo. Amboary foana aho Jesosy, mba ho mpanompo mahasoa eo anatrehanao. Amboary foana aho Jesosy, mba ho mendrika eo anatrehanao. Oka ianao Jesosy hikasika ny olonao tsiraray avy. Oka ianao tompo anamboatra ny olonao tsiraray avy Jesosy. Mba tsy ho reraka Jesosy. Mba teny hiverina aminao foana tompo na andro na alina. Satria tompo ilay fahavalo dia tsy matory araka ny teninao Jesosy. Ka izay no mahatonga anay Jesosy mila mifoha andro aman'alina. Miaro Jesosy ianao. Miaro anay zanakao ianao Jesosy. Satria fotoana tsy fatoriana izao. Fotoana tsy fatoriana izao Jesosy. Fa mila miomana izay alohan'izay ho tonga any aminao Jesosy. Alohan'ny hatongavana any an-trano Jesosy io. Ka foazinao izay zanakao, mba tsy hatoritory, mba tsy hatory amin'ny toromasom-panahy. Satria ho avy ianao Jesosy io. Ho avy ianao Jesosy hampiakatra anay. Ka raha sendra matory izay tompo dia ho ringana ho tavela amin'ity tany. Jesosy io. Mifona aminao aho. Mifona aminao ny amin'ny tsy fahamendrehako Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny momba ny tenako manontolo. Manomboka amin'ny lohako hatramin'ny tongotra Jesosy io. Sasao amin'ny ranao précieux Jesosy. Sasao amin'ny ranao soa aho Jesosy io. Mila anao aho. Mila Jesosy, mila anao aho. Satria ianao no Andriamanitray. Ianao no mpanafaka. Ianao no mpanadio. Ianao no mpamonjy Jesosy. Ary tsisy toanao. Tsy misy toanao Jesosy. Ho any amin'ny iza moa izay. Ka izay manatona anao tompo amin'izao ora sy fotoana izao. Dia aoka tompo tanteraka amin'ny teninao. Hoe izay manatona anao dia tsy mba ho lavinao Jesosy. Eny Jesosy eo, raha tena miverina aminao tokoa izay dia tsy lavinao Jesosy. Ka indreto izay Jesosy eo. Na iza tompo manatona anao tompo. Amin'ny fotorotoro sy ny fanahy mangorakoraka Jesosy io. Dia tsy ataonao tsintsinona Jesosy. Ka mangataka famindram-po avy aminao. Mangataka famelana avy aminao Jesosy. Diovy Jesosy amin'ny ranao ny masonay. Diovy tompo mba hadio. Mba hita foana Jesosy eo ny tsy hita. Satria ny hita Jesosy eo dia mandoto anay. Ka oka izay hibanjina foana ny any an-danitra Jesosy. Any amin'ny toeranao Kristy. Jesosy malala ao. Ny tenanay, ny nofinay dia efa nomboanay Jesosy teo ambony hazofijaliana niaraka taminao. Ny nofinay tompo efa nombona teo ambony hazofijaliana niaraka taminao Jesosy. Ka oka izay tompo ankehitriny manomboka hatriny Jesosy eo. Manomboka an'io tompo dia ho velona amin'ny fanay aho. Tompo malala avoziko izaho Jesosy eo. Manolotra ny tenako anao Jesosy ho velona amin'ny fanay Jesosy. Tompo malala ao. Mba ho tony any an-trano Jesosy rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Jesosy tompo, mangataka ny herin'ny faherezana avy aminao. Mangataka aminao tompo anadioko amin'ny ranao Jesosy. Ny vavako Jesosy. Ny sofoko Jesosy. Ny tanako, ny tongotra Jesosy. Ny saiko, ny foko Jesosy eo. Sasao amin'ny ranao. Anatin'ny tenako manontolo tompo sasao amin'ny ranao. Mila ny ranao aho Jesosy. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy. Ny ranao Jesosy nosotroko. Ny ranao Jesosy nosotroko Jesosy. Ny ranao Jesosy nosotroko. Ny ranao tompo nosotroanay Jesosy. Ny ranao nosotroanay Jesosy eo. Satria mila ny ranao izay. Mila ny ranao izay Jesosy. Jesosy malala ao. Mivavaka koa aho Jesosy ny amin'ny ankonako. Eto ambavaka ny ankonanao. Eto ambavaka ny ankonanao raha manana ankonana ianao. Jesosy tompo, mivavaka ao any ankonako koa aho Jesosy. Tompo malala ao. Anao ireo. Anao ireo Jesosy. Satria efa nanolotra ny tenako anao aho. Ary efa niteny anao fa miaro ahy sy ny ankonako. Eny tompo tena nitanterahanao tokoa izany Jesosy. Ka io Jesosy ireo ny ankonako. Tompo malala ao, entiko anatrehanao izy ireo. Arovy Jesosy. Amboary Jesosy. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa. Diovy Jesosy amin'ny ranao soa Jesosy ny zanako, ny vadiko. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy eo. Oka ny ranao tompo no andrakotra an'izy ireo. Oka ny ranao Jesosy ny korina ao anatin'izy ireo Jesosy malala ao. Diovy amin'ny ranao tompo. Diovy amin'ny ranao tompo. Ny ankonako Jesosy aho. Ny trano, ny fanananay rehetra tompo dia oka ianao anadio amin'ny ranao. Oka ianao anadio amin'ny ranao Jesosy malala ao. Satria mila anao izay.
milanao izay Jesosy malalao. Ka izao Jesosy dia hitsangana izay. Androka ny asa maty satana rehetra. Zanatsika izay mitady alefa ny anafika anay Jesosy dia hitsangana izay. Andravarava ny fahavalo rehetra. Tsy ampinina izany. Ka anaran'i Jesosy efa Nazareta manodidika sy androako ny asa maty satana rehetra. Torana amin'iraha Jesosy nareo. Torana amin'ny Jesosy miala ny asa maty satana rehetra dia manafika miala nareo entina nareo. Torana amin'iraha Jesosy nareo. Miala asa maty satana miala amin'ny ankohona tsy fanakety manapahitsana aminareo efa resy nareo miala devoly Jezebela pitehana amin'iraha Jesosy pitehana amin'iraha Jesosy miala nareo ny asa maty satana torana amin'iraha Jesosy torana amin'iraha Jesosy pitehana amin'iraha Jesosy any an-davaka ny elo plasinareo entina nareo miala nareo ny dravona fitoloha pitehana amin'iraha Jesosy tapahana amin'ny sabatry ny fanay masina tapahana amin'ny sabatry ny fanay masina ny dravona tapahana amin'ny sabatry ny fanay masina ny davaka ny elo plasinareo tsy manakera manapahitana aminareo tena miala nareo miala nareo tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy miala pena ny davaka ny elo zany pena ny davaka ny elo zany miala nareo pena ny davaka ny elo tena amin'iraha Jesosy Jesosy mandravarava vavalotra miala pena ralaela tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo tapatapahana amin'ny sabatry ny tompo miala pena ralaela tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy ny davaka ny elo plasinareo mifantika dia alefa ny fahavalo rehetra zany dia tsy ampinina aminay izany fa tena amin'iraha Jesosy izay manafika ny ankohona tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tsy ampinina izany fa ny sabatry ny tompo mandravarava ny fahavalo rehetra sabatry ny tompo mandravarava ny fahavalo rehetra ny tompo no hiady anay izay tsy dia andina ny sabatry ny tompo mandravarava ny fahavalo rehetra miala nareo entina nareo satana tsy manakely manfanamenareo entina nareo ny davaka ny elo plasinareo anetany foana amin'ny plasinareo entina nareo anareo mandrakizay tsy manakely manfanamenareo tsy manakely tsy manapahitana aminareo sotranao Jesosy sotranao Jesosy ny teny ozina rehetra zay nanefa ny fahavalo rehetra ny famompana rehetra dia dedidiko amin'ny anaran'i Jesosy izay Nazareta tsy ampinina izany fa tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tsy manakely amin'ny ankohona tsy manakely amin'ny asana demonitra teko amin'iraha Jesosy teko amin'iraha Jesosy tsy manakely aminay fa ny davaka ny elo plasinareo any davaka ny elo plasinareo ny fahakalala rehetra zay mikasika ny ankohona zay mikasika anay amin'ny asan'Andriamanitra koa dia tsy manakely amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta fa tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy sabatry ny tompo mandravarava ny fahavalo rehetra sabatry ny tompo mandravarava ny fahavalo rehetra tsy ampinina reo ny fanokitra zay rehefa satana zany na amin'ny fanananay na amin'ny tenanay dia tsy ampinina reo fa ny afo ny lanitra mandravarava ny fahavalo rehetra mifetsika rehetra zany miasa maty satana rehetra zany na ny fahasotinanay zany tsy anakely tsy anapahitana na ny mahafaty zareo dia tsy ampinina nareo izany hoy ny tompo ankafaty nareo izany ka tena amin'iraha Jesosy zany tena amin'iraha Jesosy zany tsy manakely manana aminareo herin-krivoka rehetra ny amin'ny raha hoany lanitra zay mitady hanafika anay zay manakana ny vavaka tsy tonga any an-danitra dia kopena amin'ny sabatry ny tompo zany kopena amin'ny sabatry ny tompo zany ny afo ny lanitra satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra afo mandevona ka tsy manakely tsy manafana aminareo tsy manakely tsy manapahitana aminareo fa potehana amin'iraha Jesosy potehana amin'iraha Jesosy ny devoly mangalatra fifaliana rehetra dia potehana amin'iraha Jesosy devoly mangalatra fitahiana rehetra dia potehana amin'iraha Jesosy miala amin'ny ankohonako nareo miala amin'ny ankohonako nareo miala amin'ny fiainako nareo tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy tena amin'iraha Jesosy firenena masina onana amin'Andriamanitra ho an'ny tenany izahay tsisy azo mamokatsina aminay fa n'iraha Jesosy nafilanitra mandravarava nareo tena amin'iraha Jesosy nareo ny samany satana rehetra davaka elo plasinareo davaka elo plasinareo sotranao Jesosy oka ny rahanao Jesosy andrakotra ny tokantrano andrakotra ny fiaina oka ianao andrakotra ny mpanomponao tsiraray avy eran-tany Jesosy oka ianao tompo andrakotra amin'izao écran izao andrakotra no avy Jesosy andrakotra ny mpanomponao tsiraray avy eran-tany Jesosy ianao tompo no natsonay ianao Jesosy no miasa ka raha miasa ianao tsisy miasakana Jesosy raha miasa ianao tsisy miasakana fanay masina mahery eo miantso anao izay fanay masina oka ianao hiditra an-tsehatra oka ianao hiditra an-tsehatra efa teto anao fanay masina hatrany fiandohana amin'izao ora sy fotoana izao fanay masina dia mangataka aminao izay mangataka aminao fanay masina ameno anay indray anavao anay
mangataka aminao fanainy iray, mangataka aminao fanainy iray. Okanao hitobatobaka lay loharano velona, okanao hitobatobaka ao anatina tsiraray avy zanakao, okanao hitobatobaka ao anatina tsiraray avy zanakao. Fanay masino midina amin'ny tokantranonay tsiraray avy, midina amin'ny tokantranonay tsiraray avy, midina amin'ny olonao tsiraray avy. Feno ianao zay fanay masino, feno ianao zay fanay masino, ianao le fanay masina, ianao le fanay iray, ianao le fanay mpanafaka, ianao le fanay mpampianatra. Oka ianao ampianatra anay anio, oka ianao ampianatra anay anio fanay masino, oka ianao ampianatra anay, ampisokatra ny maso fananay, andray teny avy aminao, andray fampianarana avy aminao, andray fananarana avy aminao, andray fampitandremana avy aminao, zay hoentin'ny mpanomponao, zay hoentin'ny mpanomponao. Fanay masiny iray, oka ianao no hiteny, oka ianao no anazava zay tianao ambara, zay tianao ambara fanay masina aminay zanakao tsiraray avy. Satria ianao fanay masina, ianao fanay masina le lio anjoda ho ianao. Iza lio anjoda, iza lio anjoda. Ianao no avy andravarava, ianao no avy andravarava, ary efa mandravarava ny fahavalo rehetra ianao. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy. Yeshua Masia, misaotra anao Jesosy. Ianao no Andriamanitray, ianao no Andriamanitray, ianao le alfa sy omega, ianao le alfa sy omega, lay fiandohanay ary mbola hiafaranay, ianao le fiandohanay ary mbola hiafaranay. Ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia ho hisy fiafarany avokoa, ho hisy fiafarany, ary ny fiafarany zavatra ety ambonin'ny tany dia ao amin'ny iray ihany. Tsy maintsy fanatrika amin'ny iray ny olona tsiraray avy, tsy maintsy fanatrika amin'ny iray ny olona tsiraray avy. Fa misy ny ahita ny tompo any amin'ny hafobe, misy ny ho very any amin'ny hafobe, misy ny tsy ho tafakatra any an-danitra, misy ny tsy ho tafakatra any an-danitra, fa ny amin'ny hafobe no hitalao ahita ny tompo. Satria tara loatra tsy nibebaka, kanefa ny olona iray, ny olona iray dia tsy maintsy mahalala tsara, mahalala marina ilay fahamarinana alohan'ny hahafatesany, alohan'ny hahafatesany. Ry zanak'olombelona, iza no omenao tsiny, iza no omenao tsiny raha ho very any amin'ny hafobe ny fanahinao, raha ho very any amin'ny hafobe ny fanahinao, iza no omenao tsiny. Ianao ihany, ianao ihany no manarika tenanao, fa ny tompo efa nanolotra ny tanany anavitra ny nofo rehetra. Andriamanitra efa nanome ny zanalay tokana, zanalay tokana mamy, maminy ary sitrakany ho an'ny nofo rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino kosa no eloy. Izay mankatoy ny didy ihany no voafonjy. Manaraka ny lalan'i Kristy, manaraka ny lalan'ny tompo, manao ny marina, manaraka ny diany tompo. Aoka ny tsiraray avy andray ny tenin'Andriamanitra, aoka nomboka amakiny ao amin'ny Matio. Izay no teny omeko ny gasy rehetra. Aoka andray ny Matio, anomboka amaky ny teny, alalanareo ny mpamonjy nareo, alalanareo iza marina izy, ary tsy maintsy mankatoa ny teny zay vao tafiditra ny lanitra. Ao amin'ny Apokalipsy, aoka ho hitanareo fa ho avy ny tompo, ary tsara ny velona sy ny maty izy, itsara ny velona sy ny maty izy. Ary izay tsy mankatoa azy afo be no vantaniny, ary ao no ahitanareo ny fahavalonareo. Ao amin'ny Apokalipsy no ahitanareo ny fahavalonareo efa romotra ho avy eto amin'ny tany ity, ho avy eto amin'ny tany ity. Oka ifo ny zanak'olombelona tsiraray avy, oka ifo atahotra ny tompo ny zanak'olombelona tsiraray avy. Andriamanitra oka tsy azo vazovazina, fa zay afafinareo no jinjainareo hoy ny tenin'Andriamanitra. Izy lay fanahy masina, izy lay zanaka, zanak'ondrin'Andriamanitra, ary izy lay Andriamanitra.
izy ilay fanananomba tambony rano, izy ihany telo fairay, izy ihany telo fairay. Tsisy miafina izay tsy hita fa aseho ariary avokoa, aseho miariary avokoa. Ny takona dia ho hita avokoa, tsy maintsy iseho eo anatrin'Andriamanitra izany. Ry zanak'olona, ry zanak'olona, efa neny ny trompetra, efa neny ny trompetra. Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va ianao? Mbola anivaziva an'Andriamanitra ihany va ianao? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va ianao? Mbola tsy hanaja an'Andriamanitra ihany va ianao? Miverena dia mbola tsy tonga ny sabatry. Miverena dia mbola tsy tonga ny sabatry. Ny teny izay voalaza teo dia ny areti-mandringana dia sabatry ny tompo izany. Maro ny efa marary, maro ny efa marary, tsy azo sitranana. Tahaka ny teny amin'ny Isaia toko voalohany ihany koa. Tahaka ny teny amin'ny Isaia toko voalohany ihany koa. Firenena mpanota, zanaka mpanao meloka. Nafoy an'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Eny, izany ny sabatry ny tompo. Izany ny sabatry ny tompo. Efa tonga eto amin'ity tany ity. Andrava ny fahavalony. Ka izay zanany mihodina rehetra tahaka nataon'ireo zanak'Israely tany aloha dia tsisy tsony ny fanavotana. Fa voaripaka miaraka amin'ny fahavalony. Miverena dia mbola misy ny fotoana ahafahanao miverena. Miverena dia mbola tsy tonga ny fotoana hidin'ny varavarakely ary maizina ny tany aman-danitra. Miverena dia mbola misy ny fotoana hiantsony tompo anao. Kely sisa dia ho avy Jesosy. Kely sisa. Izy rery ihany no afaka hitokianao. Izy rery ihany. Na inona ataonao, na inona ataonao, tsisy famonjena afa-tsy Jesosy Kristy, ilay velona sy mahery avianina zany. Aoka hiala amin'ny avinavina, feno fiavinavonana ny maro. Izay manandra-tena dia ahitra. Izay manandra-tena dia ho ahetsin'Andriamanitra. Miverena amin'ny tompo ianao. Mibeba, matahora an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra. Fa tsisy miafina eo anatrehany. Tsisy zavatra azonareo afenina eo anatrehan'Andriamanitra. Hitany avokoa. Izy no mpamantatra ny fotsiny fo. Ka na iza ianao, na iza ianao, maniry fiainana, tahita andro soa amin'ny fiainanao, dia miverena aingana amin'ny tompo ianao. Miverena aingana amin'ny tompo ianao. Manompo azy anatin'ny fahamasinana tanteraka. Aza manan'Andriamanitra hafa, aza manana idôla, aza manao Andriamanitra hafa ho anao. Fa ny afo be no miandry anao. Afo be no miandry anao raha tsy miverina amin'Andriamanitra ianao. Raha tsy miverina amin'Andriamanitra ianao. Efa mandravona ny hazo. Efa miamaizina ny tany aman-danitra. Efa miamaizina, efa miariva ny andro. Efa miariva ny andro. Toy ny mahita eny ambanivohitra. Fanoharana omeny tompo anareo eto izany. Trano any ambanivohitra, midy ny varavarakely. Ny hazo maniry eo ampovoany, na ny rivotra raha tsisy mitsoka intsony. Miamaizina ny andro. Iza no ahazaka ilay fahoriana ho avy? Tsisy ahazaka ilay fahoriana ho avy. Ry zanak'olombelona, tany sy vovoka ianao. Tany sy vovoka ianao. Ka mila mibebaka, mila miverina amin'ilay tompony aina, tompony fanahy.
tompony fanahy. Ho aiza ianao amin'ity tany feno faharatsiana. Ho aiza ianao. Saotra Jesosy. Saotra fanahy masina. Tera ho anao. Aja ho anao. Saotra ho anao. Mideranao izay. Mankalaza anao izay ray. Ny amin'ny fitiavan-dehibe izay natolotra ao. Misaotra ray. Misaotra ray. Misaotra ray. Voninahitra ho anao. Voninahitra ho anao. Ilay masina trois fois saint. Ilay masina masina masina. Tompony izao rehetra izao. Eniky ny voninahitra ao ny tany rehetra. Misaotra ray. Misaotra alfa et omega. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay. Ilay tenanao nomenao. Tsy voavidim-bola izany. Ary tsy vidim-bola izany. Misaotra ray. Misaotra ray. Ity aho manolo tena indray eo anatrehanao. Tory ny tompony ny tenanao. Avy nibebaka ianao. Tolory azy ny tenanao. Tovy fanatitra velona ho azy. Tsy mila fanatitra alatsa-dra intsony ny tompo. Fa ny tenanareo isam-batan'olona no ilainy. Ny tenanareo isam-batan'olona no ilainy. Ny tenantsika no ilainy. Jesu. Ity aho Jesosy. Ity aho Jesosy manolo tena ho anao. Manolo tena ho anao Jesosy. Ijoro eo anatrehany izao tontolo izao a Jesosy. Anambara anao Jesosy. Anambara anao Jesosy. Satria ianao no Andriamanitra. Ianao no raiko Jesosy. Ianao no tompoko Jesosy. Ianao no mpamonjy ahy Jesosy. Ka ity aho Jesosy. Manolotra ny tenako anao. Manolotra ny tenako anao Jesosy. Jesosy eo. Anompo anao hatramin'ny farany. Anaradianao aho. Anao izay tianao aho. Ankalazanao aho. Anandratra anao aho. Anambara ny fahatsaranao a Jesosy. Raha mbola velona aina. Tompo malala o. Maro ny trosako. Maro ny trosa eo anatrehanao. Dia ny anao ny asanao. Anananao trosa Jesosy dia ny anompo anao. Dia ny anompo anao. Anambara izay rehetra nataonao tamiko Jesosy. Izay tianao ambara ihany fanahy masina. Dia ambarako izany fanahy masina. Ambarako izany. Ka ity aho. Tafio ny herinao. Tafio ny herinao izay tsiraray avy. Izay manolo tena ho anao anio. Izay manolo tena ho anao anio. Tafio ny herinao izany. Misaotra anao fanahy ny iray. Tera ho anao. Aja ho anao. Voninahitra ho anao. Voninahitra ho anao. Hatramin'ny taloha indrindra. Tsy ankehitriny. Ary mandrakizay. Amen. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Alléluia, 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 alléluia. Saotra Jesosy. Alléluia, alléluia, alléluia. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Saotra ny tompo lehibe tsika. Voninahitra ho azy dera ho azy vita teo zany ny tapany voalohany fa omeko any evangelisterique zany ny toy ny fotoana dia saotra ny tompo lehibe tsika tompo. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Misaotra ny tompontsika ary misaotra ny mama Felicia ny amin'ny tapany voalohany zany nitondrana ny fibebahana teo dia misaotra ny fanahy masina efa namangy sady efa eo amintsika mandrakariva moa izy mamangy izy dia miteny manambara antsika amin'ny sitrapony ary izany ny antony hoe hibebahantsika araka ny teny teo fa alohan'ny inoantsika ten'Andriamanitra efa fibebahana nefa koa ny teny hitondrana ny fibebahana dia efa tenin'Andriamanitra ihany tsika zany tsy miala amin'ny tenin'Andriamanitra. Izay zany mila fantatsika foana fa ny zavatra ambarantsika eto dia tsy miala amin'ity baiboly ity ka izay no efa endrika fampizarana zany fampianarana ho antsika sahady. Dia alohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika ao amin'ny Jaona toko 5. Vakitsika angambany aloha zany Jaona toko 5 vakiana amin'ny anaran'i ny 5:7 ka hatramin'ny 12:20. Ity tenin'ny tompo ity dia teny efa nomeny anay ihany koa zany eo amin'ny fiaraha-mivavaka satria araka ny efa fanazavana amintsika dia misy ny fiaraha-mivavaka izay atao mandritsy ny herinandro zany dia amin'izay ny tompo dia efa miteny ihany koa amin'ny alalan'ny fanahy masina na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ka
nomeny izy io zany dia efa niteny ny fanahy masina tamin'izany ny teny ny tompo hoe hazavao ho an'ny olona rehetra. Ka izay ny teny zany efa nisy fanazavana nomeny ihany fa fanahy masina no angatantsika hanazava araka ny mbola itenenany azy satria izy no tena miteny sy manambara amintsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany ny ao amin'ny Jaona toko fahaenina, azafady fa diso ilay niteneniko teo. Jaona toko fahaenina, andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny faha-araika amby roapolo. Azafady Jaona toko fahaenina, andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny faha-araika amby roapolo. Fa madin kely moa zany io azo mitovitovy ihany zany le lahatsoratra le texte any amin'ny Matthieu toko faha-efatra amby folo, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo, na Marka toko fahaenina, andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Fa izy ao amin'ny Jaona dia toko fahaenina, andininy fahaenina amby folo zany ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny hoe ny nitsangatsanganan'i Jesosy teo ambonin'ny ranomasina. Rehefa hariva ny andro dia nidina ho eny amin'ny ranomasina ny mpianany, niondrana atsambon-kely izy ireo dia nita ny ranomasina nakany Kapernaoma. Efa maizina sahady ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy, ary nanonja be ny ranomasina fa mafy ny fifofofon'ny rivotra. Rehefa nivohy tokony ho 520 na 30 stadio izy ireo dia nahita an' Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ary nanakaiky ny sambo-kely. Dia natahotra izy ireo fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity aza matahotra. Dia handray azy ho eo an-tsambo-kely izy ireo, ary niaraka tamin'izay ny sambo-kely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Amen. Vavaka tsika alohany hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Vavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, misaotra anao foana izahay satria ianao tokoa no miaraka aminay eto aminay mandrakariva, ary tianao izay hitady anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny fanahinay, amin'ny herinay, amin'ny ataonay rehetra, amin'ny tenanay manontolo dia tianao atolotra ho anao tokoa. Ka dia efa nanolotra ny tenanao izay tompo, dia avao azy mandrakariva tokoa ianao no miaraka aminay, ny anjelinao tokoa no mitoby manodidina anay tsiraray avy, ary ilay ranao soa narozaka ao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia tena ampimanadio anay, ka dia misaotra manavao anao isan'andro. Izany no asahianay tokoa hifampizara Jaona indray koa hiteny ary indrindra hihaino ny teninao tompo, ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao fa vonin-kena izay amin'ny alalanay tsiraray avy koa satria ianao no hiteny ary ianao koa no hampihaino ny olona tsiraray avy. Aoka tsisy velonay afa-tsy ny feonao, ary aoka tsisy ambara afa-tsy ny sitraponao iray izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanzavako izany. Aleloia. Amen. Amen. Dia arak'izany azontsika jerena izany mitovitovy amin'io fitantarana io ihany koa izany ny any amin'ny Matthieu toko faha-efatra amby folo, manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo, dia any amin'ny Marka toko fahaenina izany manomboka amin'ny andininy faharoa dimy amby efapolo koa. Fa ny raisintsika izany dia aty amin'ny Jaona toko fahaenina ity, izay ohatran'ny hoe manome na manambara hafa ny fomba nanazavany azy izany mihoatra ny Marka sy Matthieu. Eto dia araka ny tenin'ny efa nambaran'ny fanahy masina teo, tsika izany dia miomana hiditra any an-danitra. Amin'ny ankapobeny rehefa mitantara an'ity Jesosy nitsanganantsangana tamin'ny ranomasina ity dia ny zavatra voatantara matetika dia any amin'ilay Matthieu toko faha-efatra amby folo teo araka ny teny ilay hoe Petera nahita an'i Jesosy nandeha teny amin'ny ranomasina dia avy eo tonga dia niteny hoe mba tsoy aho ho any aminao, dia nandeha. Fa noho ny ankelezan'ny finoany dia lasa difotry ny rano izy izany, lasa nanomboka niletika. Izay no fanazavana matetika, fa eto hafa ny tenenin'ny tompo amintsika. Ny tenin'ny tompo eto dia hoe raha atao hoe lohateny izany
hoe raha miditra ao an-tsambo-kelinao tompo a, de hiova ny fiainanao a, ary hafa mihitsy ny zavatra hiseho, zay ho vakiantsika io izy rehefa avy eo a. Hafa mihitsy ny zavatra miseho rehefa miditra ao am'sambo kely. Ary inona le sambo kely idiran'ny tompo ihany koa, zay ny tena zavatra tena mila antsirantelina zany a. Tsy miditra ao an-tsambo kely Jesosy a raha tsy atamin'ny mpianany. Be da be a, raha mamaky kely eo aloha kely eo fa na ao aoriana kely na ao aloha kely a, ny ondrana tambo kely koa zany ny olona maro zay mpanara-dian'i Jesosy a, fa tsy niditra tam'ireny sambo reny izy na niditra tamin'ny sambo kelin'ny olona, fa noho le mpianatra no mampianatra anazy a, de niditra tao Jesosy ary no mampianatra an'ireo nandeha teny an-tsambo kely teo zany a, dia niditra izy a, ary betsaka ny zavatra niseho taorian'izay. Raha ho vakiantsika daholo moa zany le tantara anankitelo a, Matthieu a sy Marc ary Jaona, de ho lava l'izy fa ho raisintsika tsikelikely eo zany arakaraky ny silapon'ny tompo. De arak'izay zany hoe mila zany aloha tsika voalohany indrindra tena mpianatra Jesosy a, dikan'le tena mpianatra zany a, tena olona mpanara-dia azy. Ireo mpianatra reo a de vidiany manokana reo a, ary tena mpanara-dia azy. Zay nahatonga anazy a tena mikarakara. Verenantsika moa zany everiko eto zany andinin'ny faha-eninam-polo a, hanombohantsika ny fanazavana ny tenin'ny tompo amin'anaran'i Jesosy hoe rehefa hariva ny andro dia nidina ho eny amin'ny ranomasina ny mpianany. Niondrana sambo kely izy ireo dia nita ny ranomasina nakany Kaperinoma. Efa maizina sahady ny andro tam'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy. Amen, najanontsika eo aloha. Raha ny tantara zany a, izy telo mirahalahy zay mpianatra eto no nanazava arak'le teny teo Jaona de Marc de Matthieu. Ny tantaran'ireo a dia ny tantara io de ao aorianan'le hoe Jesosy a nampinanan' Jesosy a ny 5,000 lahy. Mitovy daholo zany le tantara samy rehefa avy ny nanome sakafo a amin'ny olona tsy omby 5,000 Jesosy, na Jaona io na Matthieu na Marc de mitovy mihitsy ny tantarainy hoe zay de niaraka tamin' Jesosy mihitsy. Nisy lehilahy kely, zazalahy kely a, zay nanana mofo 5 sy hazan-drano 2 a, de olona 5,000 no rehefa mivavaka Jesosy rehefa nisaotra dia nizaraina tam'le olona. Dia nisy ambiny ary, nisy ambiny 12 sy robika ary ny ambiny. Nahita fahagagana zany le olona reo, tena gaga mihitsy ny olona hoe inona ity zavatra ataon'i Jesosy ity, na ny mpianatra ary niteny hoe reo ve ho vokin'ireto sakafo entin'le zazalahy kely reto. Fa rehefa nisaotra izy a, zay moa zany a ampianarin'ny tompo amintsika, mila misaotra mametraka ny fiainantsika amin'ny tompo. Io koa misy endrika ny fanasan'ny tompo io fa tsy halalina am'izay tsika. Fa rehefa nisaotra izy a dia nizaraina le mofo 5 sy hazan-drano 2 a, de nisy ambiny 12 ary nefa nisy olona mihoatra ny 5,000. Zany a no nivokisana tam'zany. De tao aorianan'io a, rehefa nahita an'iny fahagagana iny ny olona, de hozy ny olona hoe ty mihitsy le tena zanak'Andriamanitra, fa andao io ataontsika ho mpitarika antsika. Zay moa zany ny olona zany averina foana fa matetika ny olona rehefa misy hoe manao fahagagana na hoe misy zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona, dia heverina hoe iny zany natao ho mpitarika, iny no mpitondra. Ary tamin'ny zanak'Israely de zay mihitsy no tadiavin'ny zareo hoe zany Mesia zany rehefa ho avy Jesosy zany a, le Mesia zany a, dia lasa izy indray zany no mitarika ny zanak'Israely de lasa tanjaka manao fahagagana eran-tany ohatran'izay. Fa Jesosy raha vakiantsika zany am'ireo tantara anankitelo reo a, tonga de lasa izy azo atao hoe nitsoaka na niataka tam'ireo olona reo satria saika hisambotra azy reo olona reo andao io hapetraka ho mpanjakantsika na hitondra antsika. De lasa izy a niataka tam'le olona ravany aingana reo olona reo a, de lasa izy a lasa niakany an-tendrombohitra aloha mivavaka. Fa ny mpianatra ozy izy a na any amin'ny Matthieu na any amin'ny Marc de nirahany ainga hoe ndana miampita ny rano nareo a, mialoha lalana fanao fotoana ery ampitatsika, fa izy lasa niakatra teny an-tendrombohitra zany aloha mivavaka. Zay zany a no fanazavana kely eo ambony eo. Dia arak'le teny teo zany a, hariva ny andro izy tam'izay. Jesosy moa zany a araky ny tantarany amin'ny Luka sy Marc, araky ny teny Matthieu sy Marc, dia
mbola nandravan'ny olona fa mpianatra tonga dia nandeha. Fa eto izany no teneniny hoe rehefa hariva ny andro dia midina ho eny amin'ny ranomasina ny mpianany. Eto izany Jaona dia nitantara fotsiny hoe hariva ny andro fa maizimaizina izany dia andeha ho any amin'ny ranomasina. Dia Jesosy izany rehefa miteny koa Jesosy hoe ndana miampita. Eto izany tsy misy hoe hariva izao Jesosy fa ohatran'ny ampatahotra anie rehefa alina izany hoe andeha hifindra hiampita ranomasina ve. Fa nanaiky ireto mpianatra ireto nefa fantany tsara fa Jesosy tsy niaraka taminy dia Jesosy mbola nandeha niakatra teny tendrombohitra. 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy niondrana tsambo kely izy ireo dia nita ny ranomasina nakany Kapernaumy. Efa maizina sady ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy. Zareo izany nieritreritra hoe ho avy eo ihany Jesosy inona no mety nieritreretiny amin'ny fomba tahaka ny ahoana. Fa tonga dia lasa ihany moa izany izy satria fantany hoe izay ny iraky ny Tompo. Izay izany ilay fahatokiana koa. Eto izany dia efa miteny sady isika hoe rehefa niteny ny Tompo araka ny teniny teo izany, inona no tenin'i Jesosy dia ity tenin'Andriamanitra ity. Izao no tsy azo ataonareo. Aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona. Izao no ataonareo, karakarao ny madinika, karakarao ny mahantra. Izay ilay teny hoe tenin'i Jesosy. Fa tsy manohitra an'izany. Raha vao manohitra an'izay tsika dia na milaza fa mpianatra ary dia tokony hieritreritra ihany fa tsy eo amin'ny tompo sady izany tsika amin'izay. Dia efa maizina sady ny andro tamin'izay nefa Jesosy tsy mbola tonga teny aminy hozy izy. Eto izany mijery ny manazava teny amin'ilay tenin'Andriamanitra eto hoe rehefa maizina ny andro arak'ilay teny teo dia betsaka ny zavatra hiseho. Izay izany mila mitandrina tsara tsika. Indrindra koa izany eto efa manomboka sady ny fanazavana ihany koa. Sady maizina ny andro nefa Jesosy tsy eo aminy. 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanonja be ny ranomasina fa mafy ny fofofon'ny rivotra. Hitantsika tamin'izany mbola tsy niteny eo aloha kely izany ilay andro maizina fotsiny no hita aloha dia mbola nandeha any ny mpianatra. Noho ilay tenin'i Jesosy izany dia nandeha any izy. Ary tampotampoka teo raha ny amin'ny Matthieu sy Marc izy tena manazava mihitsy tampotampoka teo izy dia lasa nanonja be ny ranomasina. Tena nanonja be ny ranomasina hozy izy fa mafy ny fofofon'ny rivotra. Eto izany ilay rivotra tena manohitra an zareo mihitsy ary nanonja be ny ranomasina. Eto izany dia arak'ilay teny teo hoe eo ny fiainan'ny kristianina, fiainantsika zanak'olombelona indrindra. Raha izao ianao vao maheno hoe iza ilay Jesosy Kristy na efa nahafantatra dia fampianarana anankiray efa raisintsika sady. Fa raha tsy miaraka amintsika ny Tompo, tsy ao anaty sambo kely dia aza gaga fa misy ny rano manonja izany ary ny rivotra dia hifofofo. Fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanompony teo tamin'ny mama Felisiany teny teo tena mahagaga. Eritrereto hoe mpanompon'Andriamanitra arak'ilay mpianatra reto ary mitady an'i Jesosy manaraka anazy isan'andro mpianatra. Ianao izany efa mandeha amin'ny famasinana sy famarinana, mbola tonga ihany ny rivotra mifofofofo sy ny ranomasina manonja. Mbola tonga ihany ny fahavalo manafika. Araka ny teny teo, fotoana mihitsy izany izao hanafihan'ny fahavalo amintsika kristianina, amin'ny olona tsiraray avy koa. Raha tsy manana ny Tompo izany ny olona dia efa fantatra hoe ho aiza. Indrindra amin'izao hoe ho avy Jesosy ho aiza. Any amin'ny afo be, ho any amin'ny farimy rehetra hafa hozy izy satria amin'ny fahazarana sy ny faharatsiana no iainan'ny olona. Nefa reto rehefa mpianatra tena niaraka tamin'ny Tompo isan'andro nankatoy ny teniny satria izay nahatonga an'zareo nandeha, mbola tratra ny rivotra sy ny rano manonja ka izay aza gaga isika raha hoe tonga ny rivotra mifofofofo manonja ny fiainantsika. Tsika tsiraray avy samy mandalo amin'izany fa mila izany aloha voalohany indrindra hoe tena mpanaradian'ny Tompo tokoa ve? Fa raha tsy mpanaradia ahoana no mety ho tohiny? Dia ny tohiny izay no dikan'ilay tohiny eto hoe ahoana moa izany ilay tohiny tokoa hoe amin'ny anaran'i Jesosy 9:20 rehefa nivohy tokony ho 5:20 na 30 stadio izy ireo dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina ary nanakaiky ny sambo kely dia natahotra izy ireo. Amen. Le 5:20 na 30 stadio eto izany eo amin'ny hoe 5 kilometra, 6 kilometra, 5 kilometatra izany na 9 kilometatra eo izany araky ny
fametarana tamin'izany a, efa lavitra zany e, fa lasa lavitra zany hoe 2 kilometatra zany ianao eny ampovoan'ny ranomasina, 2 kilometatra, 3 kilometatra, 5 kilometatra zany efa eny ampovoany mihitsy zany. Ary ny araka ny fanazavan'ny mpandinika tamin'izany a, io laka manko izy io, ino moa zany laka amin'ny teny gasy azafady a. Le laka zany a no niampitahan'ny zareo tsy tena hoe ranomasina tena hoe ranomasina satria ao ampovoan'ny ao Jerosalema izy io a, tsy lavitry ny Jerosalema, dia eo amin'ny farafahakeliny eo amin'ny 50 metatra eo, 50 metatra ny alaliny. Ny alalin'le rano zany lalina ihany koa zany a. Iny hoe rano 10 metatra, 20 metatra, 30 metatra midina any ambany any a, 50 a, laliny zany ary mampatahotra zany raha hijery hilatsaka eo zany, zay mahatonga an'le hoe rehefa tonga ny rivotra de mifofofofo a de lasa manonjo io io laka io zany a, zay ranomasina moa zany nitenenany zareo azy satria zay a noho ny halehibiazan'io zany a, zay no ilazany azy eto, de tena nanonja be mihitsy. Ka zay zany a le hoe tsy ao Jesosy de manonja ny sambo kelin'ny mpianatra na de atao hoe mpianatra mpanara-diana ary reo. De indray zany tsika mieritreritra hoe miaraka amin'i Jesosy Kristy zany a, milamina tsara zany, andeha am'ty fiainana feno ody ity araka ny fitenintsika mihitsy a, feno rivotra mifofofofo de hoe tena hoe tokony tsisy ininona raha mifofofofo ny fiainanao raha misy zavatra miseho de hoe tsy ao Jesosy, tsy manana an' Jesosy izy. Raha sendra sahirana ianao a de miverina fa tsy eo ve ny fanahy masina. Zay mahatonga ny olona matetika hoe mitoky ny amin'ny hoe évangile de prospérité na hoe ny filazantsara hitoriana ny fitahiana. Rehefa tsisy fitahiana na hoe le pasteur manao fagagana mandeha amin'ny 4x4 le fiangonana be da be a, manana trano mihezinezina be da be ny isan'ny olona, de heverina fa tsy ao ny fanahy masina. Mila mitandrina tsika fa n'iza na reto mpianatra reto ary dia mandalo rivotra mifofofofo a, ary mandalo onja. Fa tsy midika zany a fa tsy ao ny tompo, tsy ao ny fanahy masina zany a, fa eto zany a araky ny tenintsika koa raha vao tsy ao ny tompo, satria Jesosy tao a dia tonga ireo zavatra ireo. Dia inona no toy ny eto zany amin'anaran'i Jesosy hoe izy ireo dia nahitan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina ary nanakaiky ny sambo kely dia natahotra izy ireo. Any amin'ny Matthieu sy Marc izy a de miteny mihitsy hoe avenin zareo fa matotoa. Rehefa nahita azy zany Jesosy hoe sahirana mivoy a, de iny Jesosy fa nanantona anazy ireo. De arak'le teneniko hoe any amin'ny Matthieu izy a de niteny mihitsy i Petera hoe raha ianao iny a de atsoy a, de nivoaka ny sambo izy moa, nivoaka an'le sambo kely. Fa eto a Jaona tsy mitantara an'izay fa Jesosy a rehefa nahita ny mpianatra, reto zany nieritreritra fotsiny hoe andeha irery, fa hitan'ny tompo hoe sahirana izy satria nanonja ny ranomasina mifofofofo de tonga izy nanantona. Eto a tsy tenin'le fahagaganan'i Jesosy hoe nahoana izy nandeha teny ambony ranomasina, ahoana no nataony teny fa zay maha-Andriamanitra azy. Andriamanitra amin'ny fiteny frantsay izy hoe omniscient, omnipotent, hoe mahay ny zavatra rehetra, mahavita ny zavatra rehetra ny tompo a. Eto zany a de mahagaga izy, araky ny fahagagana efa notantaraintsika teo aloha, mofo dimy sy hazan-drano roa ary namokisan'ny olona mihoatra ny 5,000, nisy ambiny 12 morotsibika. Tsy gaga tsika raha ny tompo a mahay mandeha eny ambony rano. Izy a le zanak'Andriamanitra mihitsy hoe tonga tetỳ amin'izao tontolo izao a, avy any an-danitra izy midina tetỳ an-tany. Aoriana kely eo a tsy hamaky an'izay tsika fa raha sitrapon'ny tompo zany hanariana any rehefa raha vakiana fotsiny ny tohiny aoriana kely eo a, misy eo amin'ny lohatenin'ny eto amiko eto zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny mofo avy any an-danitra. De niteny mihitsy Jesosy hoe za le mofo avy any an-danitra, avy any an-danitra izy. Tsy le mana zay nomena anareo a, nomena ny razanareo satria tamin'ny jiosy izy nitantara eto a. Le nomena ny razanareo zany nomenan'ny zanak'Israely tany an'efitra hozy izy. Fa za mihitsy a ilay mana, za le mofo a
dia miteny izy hoe izaho no tena fihinana ary izy no teny hoe mofo velona. Izy zany tsy handeha lavitra mihitsy isika fa araka ny teny teo Andriamanitra mahagaga izy mahay ny zavatra rehetra. Dia inona no nataony? Nandeha teny ambony ranomasina izy ary nanakaiky ny sambo kely. Jesosy zany eto tsy tonga dia niditra. Eto koa zany dia atao hoe mahagaga ihany koa ny fiasan'ny Tompo. Hitan'izao hoe sahirana ny Tompo. Misy tantara anankiray fantatsika koa hoe ny tantara mahazatra. Rehefa hiampitan'ny ranomasina izy zareo dia Jesosy natory. Natory Jesosy nandritran'ilay fiampitana dia nanonja be koa ny ranomasina. Hoe ho faty ho fefika ato izay hoy ny mpianatra. Ianao ve dia matory fotsiny efa izay ho faty eto? Fa noho ny fo izy dia niteneniny fotsiny ilay ranomasina dia nitsahatra nangina hozy izy. Fa eto izany dia izay no mahagaga amin'ny Jesosy. Tsy tonga dia niteny izy na hainy no miteny avy lavitra ery hoe hitsahara ny ranomasina fa navelany teo ilay mpianatra aloha. Fa izy koa tsy niditra. Hoe nahoana moa izy tsy niditra tao anatiny tao fa nitsangatsangana teny ambony ranomasina izy ary nanakaiky ny sambo kely. Eo akaikintsika eo izany ny Tompo. Na dia mandrivotra ary na dia manonja ary ny fiainantsika. Tsy lavitra izy. Mijery antsika izy ary mahita ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika fa inona ilay zavatra miseho mila zany ho hitantsika hoe toy ny avy eo fa ny Tompo no miteny fotsiny hoe izany hoe dia natahotra izy ireo. Izay indray ary rehefa arak'ilay teny teo rehefa tsy eo aminao ny Tompo, rehefa lavitra ny Tompo tsika dia lasa feno tahotra. Lasa feno tahotra, mihembotra. Eo mahatonga ny olona matetika hoe aiza no misy zavatra mora hita maso zany. Mahatonga ilay minday ho any amin'ny dadarabe, ndeha ho any amin'ny zavatra hita maso, miantso ny mpanao mpisikily, mpahita isan-karazany. Hany ka vao mainka mandeha amin'ny atao hoe fanompoan-tsampy. Tsy mahatoky an'Andriamanitra intsony, tsy mahatoky an'ilay ray mpamorona izao rehetra izao ny teneniny teo zany. Tamin'ny fanamasina ny teny teo izy no alfa sy omega, izy nahary ny lanitra sy ny tany hozy izy. Tsy mahatoky an'izay intsony fa manomboka mitady olona, mitady olombelona. Ary eo koa zany mampatsiahy eto fanamasina izao fampianarana izao raha mizara ny tenin'Andriamanitra zany araka ny tenin'ny mpanompony teo hoe ny antso tonga ny fahavalo na tamin'ny zanany dia ny tsirairay avy. Izy mihitsy no nijoro teo anatrehan'ny Tompo. Amin'ny voalohany zany tsika raha ampahafantarina ny tenin'Andriamanitra dia mianatra. Fa rehefa tena efa mahafantatra dia ny tsirairay avy no tokony hoe hijoro, tsy hatahotra. Izay mahatonga an'i Jesosy hoe aza dia natahotra izy ireo. Rehefa tsy eo aminao ny Tompo dia matetika feno tahotra ohatran'ny nataon'ny mpianatra teto. Izay zany misy hoe fahazarana miantehatra amin'i Jesosy, miantehatra aman'olona dia lasa feno tahotra rehefa misy zavatra miseho. Fa mila mijoro ny tsirairay avy. Ho hitantsika eo moa izany mbola tsy tonga amin'izay tenin'ny Tompo eto foana tsika fa misy tenin'ny Tompo tiany ambara eto vakiana amin'ny anaran'i Jesosy 5 faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity aza matahotra. Amen. Eto izany Jesosy dia tena miteny mihitsy hoe izao ihany ity. Ao anatin'ny onja ny fiainantsika, ao anatin'ny tafio-drivotra isika. Izay ilay tenin'i Jesosy izay no tena andrasantsika. Any amin'ny hira any ary izay miteny hoe mitenena fotsiny Jesosy. Raha miteny fotsiny izy. Izy anie no miteny. Jesosy araka ny teny hoe teny izy ihany ilay Andriamanitra. Izy ihany ilay Andriamanitra niteny tamin'ny nanaovana an'izao rehetra izao. Andriamanitra hozy izy niteny dia ary izao rehetra izao. Izay mahatonga antsika hoe rehefa mivavaka ao anatin'ny vavaka amin'ny finoana hoe mitenena Jesosy. Raha miteny fotsiny izy dia ary ny zavatra rehetra. Na rino ny lanitra sy ny tany. Dia ohatran'izay koa nataon'i Jesosy teo mitenena fotsiny any amin'ilay izy hoe natory rehefa mifoy izy miteny fotsiny izy tamin'ilay ranomasina dia nitsahatra. Nitony ny ranomasina ny onja. Eto izy zany miteny fotsiny koa izy hoe fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity aza matahotra. Eto izany araka n'io teny io, tsy vakiantsika ho any amin'ny Matio fa no niteny an'izay Jesosy. Raha tantaraina raha vakiana zany any amin'ny Matio no niteny an'izay Jesosy dia sa mihitsy Petera hoe raha ianao ary io dia atsoy hidina ho eny aminao. Angamba ny tsara vakiana ihany mba ahafantarantsika anazy mba tsy ho mba hazava amintsika izany ny tenin'ny Tompo.
Vakina aminaran'i Jesosy manomboka amin'ny 5:20 matitoko 7:30 zany vakintsika. Tonga de vakiko hatramin'ny 5:20 iko aminaran'i Jesosy hoe efa lasa stadio maromaro lavitry ny morona ny sambo kely tam'izay ka natopatopan'ny alin-drano satria notoerin-drivotra izy. Ary tamin'ny fotoam-piambenana fahefatra amin'ny alina dia nandeha teny ambonin'ny ranomasina hankeny amin'ny mpianany Jesosy. Noho ny nahita azy nandeha teo ambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka niteny hoe matotoa io. Dia niantsoantso izy ireo no nitahotra. Nefa Jesosy niteny tamin'izy ireo niaraka tamin'izay hoe matokia fa izaho ihany, aza matahotra. 20:20 Ary hoy Petera taminy, Tompoko, raha ianao ary io dia saivo manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Zay zany natahotra, niorakoraka. Zay ny fanaon'ny olona rehefa ao anatin'ny tafio-drivotra, rehefa tsy miaraka amin'ny Tompo, rehefa hoe mitafasaraka amin'Andriamanitra, zay le mahatonga an'le hoe mibebà, mandehana amin'ny famasinana, mandeha amin'ny fahamarinana. Fa arakaraka ny tsy andehanantsika amin'izay mahatonga antsika matahotra sy rehefa tafasaraka amin'ny Tompo. Fa rehefa tena miaraka amin'ny Tompo ianao miezaka mandeha amin'izany famasinana sy fahamarinana zany, miala ny tahotra. Fa rehefa tsy manana an'io tsika de lasa miorakoraka. Eto arak'ilay teny ohatran'ny hoe mampiomehy izy. Betsaka ny olona tena miorakoraka fotsiny. Variana miorakoraka rehefa tonga amin'ilay tahotra satria noho ny tsy fananana an'i Jesosy zany. Fa rehefa tena matoky ianao fa ao aminao ny Tompo de miala le orakoraka. Ary na misy tafio-drivotra ary de Jesosy arak'ilay teny teo hoe aza matahotra fa izaho ihany. Matokia hozy izy. Zay ary ho tahaka ny Petera tsika. Arak'ilay teny teo, araky ny fanazavana foana zany, no Petera izay mpianatr' Jesosy nahita anazy niaraka taminy teny foana no nasahiny hoe raha ianao ary io de mandehana. Tsy ny olona rehetra no mahavita an'izany. Araky ny filaza hoe Petera zany kely finoana de hoe nianjeran'ny letika, fa tsy ny olona rehetra no nahavita ohatran'i Petera hoe andeha amin'ny rano hamonjy an'i Jesosy. Eo zany mila mihitsy tsika manala ny tahotra rehetra, ny fieritreretana rehefa hoe hanantona ny Tompo. Aza mijery olona, aza mijery ny tafio-drivotra, aza mijery ny zavatra misy, fa raiso Jesosy. Le tanan'ny Tompo zany efa mitsotra dia zay no tazomintsika hatramin'ny farany. Zay no enjehintsika satria izy miteny hoe matokia, aza matahotra. Averiko zany 20 eto amin'ny Jaona 4 aminaran'i Jesosy hoe fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity, aza matahotra. Jesosy ihany. Rehefa Jesosy ihany no arahantsika, tsisy intsony mitahotra fa mila matoky hozy izy, matokia. Tsika ve ao anatin'izany fahatokisana izany sa ao anatin'le matahotra foana, ao anatin'le miorakoraka foana satria tafasaraka amin'ny Tompo. Eto koa le fiorakorana koa zany dia mampahatsiaro ny tenin'ny Tompo hoe ny fo mangorakoraka sy torotoro tsy mba ataon'ny tsinitsinina. Le orakoraka io zany raha tena ao anatin'ny tolona, raha tena hoe mitady amin'ny Tompo tsika amin'ny fontsika rehetra, na de eo ary ny tahotra, na eo ary ny zavatra miseho, indraindray mety matahotra ihany maha-olombelona, fa rehefa tena hoe mitady an'Andriamanitra ohatran'ny nataon'ny Ana, nitomany izy de neverin'ny olona ary hoe adala io olona io, adala izy satria totra mitomany foana. Fa izy mahafantatra hoe fantako ary izay ivavahako ary hamaly vavaka hozy izy ny Tompo. Ka tahaka an'izay tsika mila ny orakoraka ataontsika zany tsy orakoraka fotsiny amin'izao amin'ny tahotra, fa tena hoe amin'ny fontsika fitadiavantsika an'Andriamanitra. De ao anatin'izay koa zany le hoe fo mangorakoraka sy torotoro, dikan'izay fibebahana no dikan'izay. Rehefa tena mibebaka sy mitolona eo anatrehan'ny Tompo tsika, tsy ataony tsinitsinona zany ny fontsika sy ny fiainantsika, fa mbola hitohy foana ilay izy zany hoe inona moa zavatra niseho zany rehefa tafiditra ao an-tsambo kely Jesosy. 21 dia ta handray azy eo an-tsambo kely izy ireo. Zay ajanoko eo aloha. Zay zany rehefa mahita an'i Jesosy, hoy Jesosy hoe za ihany ty, aza matahotra, de zay mihitsy avy Jesosy hiditra ao amin'ny sambo keliko, midira an-tsehatra. Zay le hoe miditra an-tsehatra mihitsy ny Tompo amin'ny fiainantsika. Eto tena
ohatran'ny hoe tia mpanitsikitsika mihitsy hoe am'voalohany araka ny teny zay raha mbola tsy nahafantatra ny tompo aho dia mila ny mpanompon'Andriamanitra miombom-bavaka miara-mitady antsika amin'Andriamanitra fa rehefa fantatrao Jesosy manomboka mamaky ny tenin'Andriamanitra na ho iza moa ilay Jesosy Kristy arahany ity tadiavina dia ampidiro an-tsambo kely. Zay ilay resaka sambo kely io. Sambo kely moa zany iny alika fa ny tenako aloha ao anatin'ny foko, ao anatin'ny saiko zay ilay sambo kely a. Sao de mbola feno alahelo aho, feno fahatezerana, feno fankahalana, zay ilay ao anatin'ny fo, ao anatin'ny sambo kely ao amin'ny tokantrano sao de ao anatin'ny korotana feno mbola tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny tokantranontsika ny fiainantsika ao anatin'ny fanompoan-tsampy. Zay no tena isan'ny halan'ny tompo mihitsy zany, tena tsy tian'ny tompo mihitsy fanompoan-tsampy. Fanompoan-tsampy a voalohany indrindra de fanompoan-tsampy hita mihitsy hoe mahatoky ny zavatra vitan'ny tanana, vitan'Andriamanitra. Araka ny teny hoe ny zavatra vitan'Andriamanitra indray no tokian'ny olona noho le izy mpanamboatra. De mahatonga hoe manao sary sikotra amin'ny vato, zavatra voasikotra, zavatra vita tanana rehefa zavatra hita maso dia iny no heverina hoe tena hoe ao ny tompo. Eto a de mampatsiaro kely koa fa tandremo a, zay no tian'ny tompo afatarina, marina fa nomboana teo amin'ny hazofijaliana zany Jesosy. Marika ahafantarana hoe io le nanomboana an'i Jesosy. Fa misy olona tena mino mihitsy fa asiana hazofijaliana tokantrano, atao tsara tarehy le hazofijaliana de eo le olona mivavaka. Lasa le hazofijaliana mihitsy ny ivavahana, mangataka hazo, mangataka amin'ny hazo, tsy mifanalavitra amin'ny Maria arak'ilay hoe sarin'ny Maria zay ivavahan'ny maro. Betsaka mivavaka amin'ny Maria fa fanompoan-tsampy zany. Tahak'izay koa mivavaka amin'ny sary. Misy hoe efa misy fanazavana fijona vavolombelona nataon'i Mama Felisiany hoe le nanao film malaza be le rangaha dia le sarin'iny, misy sarin'iny de misy olona mitovy amin'iny mihitsy zany hoe io Jesosy. De apetraky ny olona amin'ny rindrina hoe io mihitsy le Jesosy nefa tsisy nahita an'izany mihitsy. De izy mihitsy ary mijoro vavolombelona hoe tena miala tsiny aho mifono aminareo fa za io ivavahany. Misy olona tena mivavaka am'le sary mihitsy a. Za io le sary tam'za nanao film, nanao an'le tournagen'le film no nanao an'io sary io a de heveriny olona io le Jesosy. De niteny mihitsy hoe tsy izy io, tsy Jesosy, io mihitsy ny ivavahan'le olona. Zany a mila hitandremantsika zany na sary io, na sary vongana io a, na zavatra amboarin'ny tanana dia ao anatin'ny fanompoan-tsampy zany rehetra zany. Soarana ny tompo a, zay no tenin'ny fanahy masina tiany ampahazahivina eto hoe tandremo a fa zany a no hevitra mampisaraka antsika amin'ny tompo. Hoe mahatonga an'i Jesosy tsy ao zany, tsy tafiditra ao anaty sambo kely, tsika na te hiantso anazy. Arak'le teny teto a, tsy niditra tao an-tsambo kely. Zay zany maraparana anazy eto hoe tsy niditra tao an-tsambo kely Jesosy a raha tsy mpianatra. Noho izy le mpianany a zay mpanara-dia anazy a na tsy ny fantany reo a de niditra tao izy. Raha mijery tantara maro amin'ity baiboly ity ianao amin'ny indrindra testameta vaovao a, dia zay foana. Ao amin'ny mpianatra eo ihany Jesosy no miaraka, ao amin'ny sambo kelin'ny mpianatra eo ihany izy miditra. Fa izy tsy miditra any amin'ny sambony hafa any a. Dikan'izay a, mila tanteraka ao amin'ny tompo mpanara-dia azy a, miaraka aminy a, fantatro ny ondriko hozy izy a, fantatro ny feony a, dia zay izy fa miditra. Zany le mpiandry tsara. Jesosy le mpiandry tsara de fantany ny ondriny zay manara-dia azy a, mankatoa azy a de miditra ao izy, mikarakara izy. Fa ianao tsy mankatoa fa manao zay tianao atao a, de aza gaga fa mijanona ao anatin'ny onja sy ny tafio-drivotra. Ka zay zany a, Jesosy a miditra ao anatin'ny sambo kelin'ny mpianatra. Zay mahatonga anahy vakiko averiko amin'anaran'i Jesosy hoe dia ta handray azy eo an-tsambo kely izy ireo. Any amin'ny Matio izy zany hafa ny vakiany a. Matio ihany moa zany vakiko, tsy mifanalavitra ny Marka, fa vakiko amin'ny Matio teo a. Ahafantarantsika hoe inona ny zavatra niseho ihany koa. Vakiko manomboka amin'ny andimy valo amby roapolo amin'anaran'i Jesosy. Ary hoy Petera taminy: Tompoko, raha ianao ary io dia saivo manantona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manantona dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera dia nandeha teo ambonin'ny rano hanantona an'i Jesosy. Rehefa hitany fa nahery ny rivotra dia natahotra izy, ary raha nanomboka nilentika izy dia niantsoantso hoe Tompo, vonjeo aho. Dia nanatsotra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy ka nandray azy sady niteny taminy hoe ry kely finoana nahoana no nisalasala ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy
ireo dia nitsahatra ny rivotra. Hitantsika amin'izany fa tsy ny tantarain'i Jaona ity, fa niakatra teo an-tsambo kely Jesosy. Tepitsy izany tsy le nitsangatsangana mety vitan'i Jesosy ne miteny hoe aleo tsotsotroka etỳ ambony etỳ amiko ety de aleo tsika etỳ ambony ranomasina ihany tsika andeha fa avy aleo ny mpianatra sasany ery. Fa nety niditra niaraka tao an-tsambo kely Petera, de vao niditra tao an-tsambo kely ozy izy ireo de nitsahatra ny rivotra. Mahagaga izany. Aleloia, amen. Hoe zay mihitsy atao izay idiran'i Jesosy ao an-tsambo kely fa hitsahatra le rivotra sy le tafiditra. Vakiako amafaranako izany le atao amin'iko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay tao an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka niteny hoe marina fa zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Raisin kely izany eo amin'io liko io efa nanao fahagagana araka le teneny teo, efa nanao fahagagana be izy taria amin'ilay nanome sakafo. De mbola nisalasala ihany reto mpianatra reto, mbola kely finoana araka ny teny tamin'i Petera teo ary mbola kely finoana. Fa eto de mbola niteny amin'izay ry zareo tena zanak'Andriamanitra tokoa ity. Io le andrasan'i Jiosy. Reto mpianatra reto mahafantatra tsara ny tantara satria ny Jiosy nampahafantarina an'izany amin'ny fiainan'ny zareo hoe tsika zao no niantsoan'Andriamanitra antsika ho avy ilay Mesia, ho avy ilay Kristy izay ho tonga hamonjy ny zao rehetra zao. Fa mbola betsaka ny misalasala hoe ito koa ve izy sa tsy izy. Fa reto mpianatra reto rehefa nahita de tena teny hoe ity le zanak'Andriamanitra, tsy diso zay raha manaraka azy ary misaotra eto mbola misalasala ary izy satria mety gaga koa ny mpianatra hoe nahoana tokoa moa izay no vidian'ilay zanak'Andriamanitra. Eo zany misy maro amintsika no mieritreritra an'izany hoe tena izaho tokoa ve tena vidiana, izaho tokoa ve tena nantsoin'i Jesosy ho kristianina. Fa mila manana finoana hoe ilay Jesosy Kristy arahako ity hoe tena velona, Andriamanitra velona, tena zanak'Andriamanitra tokoa. Tahaka an'ireto mpianatra reto de tena mila mino tsika fa zanak'Andriamanitra. Eo ambany eo tsy voakitsika manontolo fa hoy Jesosy hoe inona hozy izy hoe tena hoe manao ny asan'ny Tompo. Raha vakitsika hatramin'ny farany izany eo amin'ny Jaona eo inona ny hoe manao ny asan'ny Tompo. Ny asan'ny Tompo hozy izy de ny hinoanareo fa izy no Kristy. Izany ny asan'ny Tompo hozy izy. Raha te hanao ny asan'ny tomponareo de mila mino aloha ny inonareo fa izy no Kristy, izy le Mesia le tonga de ety amin'izao tontolo izao. Ny dikan'izany izy no tokony toriantsika fa velona le Andriamanitra ivavahantsika, velona le Jesosy Kristy ary mahagaga izy. Eto izany tsika tsy handry le fahagagana fotsiny fa anankiroa ny zavatra mila raisina, hanao fahagagana lehibe amin'ny fiainantsika ny Tompo. Rehefa teny hoe mandeha araka ny sitrapony tsika izany tahaka an'ireto mpianatra reto. Araka le teny teo hoe tsy hiditra amin'ny sambo kelinao izy raha tsy fantany ianao hoe mpianatra. Ilay mpianany izay manara-dia azy mankatoy ny didiny araka ny teneny amin'ny Jaona 4:20 efa nazavaina teto fa izay tia ahy hozy izy de mankatoy ny didiko de ho avy hozy izy izaho sy ny ray de hitoetra ao aminy ary hitoetra ao izy. Dia ho avy koa izany izaho sy ny ray hitoetra koa ny fanahy masina. Tonga koa ny fanahy masina araka ny nataony tamintsika izao rehefa tena mivavaka tsika mibebaka de tonga ny fanahy masina ny teny efa nanazava sady ny amin'ny sitrapony. Fa eto izany apetraky ny Tompo. Fa mila teny hoe manara-dia azy tsika andeha amin'ny famarina sy famasinana de hiditra ao an-tsambo kely tsika izy. Ary ninona tafiditra na onja mandeha amin'ny fiainantsika rehefa Jesosy no tafiditra ao de hitsahatra izany. Vakiako amin'ny farany izany hoe andininy farany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Jaona 4:20 hoe ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany. Ary niaraka tamin'izay ny sambo kely de tonga tamin'ny tany izay nalehany. Hafa mihitsy ny fitantara ny Jaona azy. Eto izany ary amin'ny Matio izy nitantara hoe niditra tao an-tsambo kely Jesosy Petera de nitsahatra ny rivotra. Fa eto hafa mihitsy ny fitantarany hoe tampotampoka teo izany niaraka tamin'izay. Ohatran'ny hoe tsy hita intsony ary amin'ny 5 kilometra, 6 kilometra ary misy an'zareo tampotampoka teo tonga de ery amin'ny tonga amin'izay nalehany ery amoron-drano izany tafiditsy ny ampitan'ny rano sady ry zareo. Tena mahagaga ny tiany lazaina eto hoe rehefa tafiditra ao aminao ny Tompo, rehefa miaraka amintsika Jesosy amin'ny sambo kelintsika, n'inona olana, onja na tafidi-drivotra tsy hitanao izany. Miala vetivety tsy takatry ny saina fa zay ihany no tena tanjona, zay ihany no tena hoe
fiteny mahazatra amin'ny teny frantsay hoe zay ny condition. Ny condition zany a zay tsy voateny matetika. Misy afaka hoe mino aho fa misy Jesosy, mino aho fa misy Andriamanitra. Fa ny tena tadiavin'ny tompo a dia ny hoe mpianany ve tsika ary manara-dia azy tokoa. Mankatoy ny teniny a mandeha amin'ny famasinana sy ny fahamarinana ve fa raha tsy izay a dia tsy hiditra ao amin'ny sambo kelintsika izy. Ary rehefa tafiditra ao amin'ny sambo kelintsika izy a, arakin'izay fahatsarantsika izay zany, tsy misy hoe tsara hoe marina moa zany, tsisy manao marina ao sisa na dia iray ary a, fa miezaka tsika andeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsirairay avy mahafantatra an'izany, dia ho gaga tsika fa tsy hampoizinao ny valim-bavaka ataon'ny Tompo. Eto zany a tsy hitory foana hoe ny fitahiana, arak'ilay teny teo évangile de prospérité. Fa hanome fahagagana izy, tsy mety hoe fitahiana foana hoe ara-bola, ara-pahasalamana, araka ny fijoroana vavolombelona teo a nataon'ny mpanompony teo dia miasa ny Tompo, maniraka ny anjeliny izy miady. Eo anatrehan'ny fahavalo a na dia heverina fa goavana sy matanjaka ary a, dia irahany anjeliny hiady. Zay le zavatra tsy takatry ny sainao a, tsy hampoizinao indraindray vetivety eo a, dia vita ny zavatra ataonao. Mijoro vavolombelona kely aho satria ny asako moa zany a miasa amin'ny bâtiment, manao intervention ireny ohatra. Dia rehefa tonga, satria zavatra hainao le izy, amin'ny électricité ohatra na amin'ny plomberie ohatra ohatran'izany. Zavatra hainao zany de ohatra ianao zavatra vetivety dia antsoin'ny olona hoe tongava fa tsy mandeha ny jiro ato an-trano fa tsy fantatray fa tsy misy jiro mihitsy ato. Tonga ianao zany hoe mety ho haiko zany, de inona fotsiny, misaoty le izy de mipika le, de ianao zany tonga de mieritreritra hoe tena vitako iny, tsy mivavaka, tsy nanao an'iny. Fa rehefa tsy zavatra hitako zany isan'andro raha adino mivavaka sa mieritreritra hoe zavatra haiko ty vetivety fotsiny satria maimaika hoe aingakaingana, de zavatra heverina faran'izay tsotra, indraindray efa ho adiny 2, adiny 3 tsika nakaiza fa ahoana ty, indraindray ary afa baraka mihitsy satria heverin'ny olona fa hoe mandainga ianao hoe tsy nianatra ve ty sa hoe mamitaka fotsiny ty olona ty. Indrindra moa zany aty ampitan-dranomasina, raha vao vahiny ohatran'izao ny tena, mila mana-porofo mihitsy, fantatry ny gasy zany, fantatry ny vahiny rehetra, fa tsy mana-porofo ianao 3 fois plus ny fahaizan'ny tompon-tany ny zavatra atoronao, asehonao zay vao tena mino zareo hoe tena hain'le raha namany ty io zavatra io. Dia afa-baraka mihitsy zany, indrindra moa zany fantatry ny olona ianao mivavaka, de ny anaran'i Jesosy mihitsy ny afa-baraka hoe mpandainga ianao. De tena lasa mody miteny am'le olona andraso fa hivoaka kely aho fa misy zavatra dinihako vetivety, lasa mivavaka mihitsy. Am'zay tena mivavaka, tena mifona Jesosy fa tsy nametaka taminao fa fona Jesosy, mifona fa mamindrafo amiko. Zay fotsiny no teneniko de lasa miditra. De rehefa miditra eo a de zay le hoe mahatoky, hoe tafiditra ao aminao zany le sambo kely, mahatoy ny fonao a, fa gaga ianao. Zay le hoe ny anjelin'ny Tompo miara-miasa. Tsy fantatrao fa io tananao io na ny tongotrao de mandeha fotsiny a, de manomboka mikitikitika zavatra eo a, raha afaka zavatra tsy hitanao mandritra ny adiny 3 na adiny 2, ataoko hoe amina segondra vitsy na minitra vitsy a, vao vaha le olana. Ary matetika zany, mijoro vavombelona aminareo amin'izany fa mila zany antsika mitandrina hoe miaraka amin'ny Tompo ary matoky azy ihany. Fa raha tsy ao amintsika izy a, raha tafataraka amin'i Jesosy a, dia tsy mahay manao inona na inona. Ny mpianatra mihitsy ny teny an'izany ny mpianatra rehefa nanontany Jesosy hoe ho any amin'iza moa zay? Tsy misy ary Jesosy niteny tsy mahay manao na inona na inona zareo a, raha tafasaraka amiko a. Ka de zay zany a ny tenin'ny Tompo androany, enga anie tsika tsirairay avy mba handeha amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, amin'ny fahamasinana, handeha amin'ny fahamarinana, tsy mandeha amin'ny lainga, tsy mandeha amin'ny fitaka, amin'ny kolikoly a, amin'ny fomba ratsy rehetra, amin'ny fanompoan-tsampy a, amin'ny tsy finoana, amin'ny alahelo. Io no teneniny io zany, ny alahelo-po io tena fakapanahy zay tsy hita io, ny olona ianao ihany no mahita an'io. Ny alahelo, ny fihavanana amin'ny manodidina, ny mpiara-monina, amin'ny tokantrano, mila amboarina mihitsy ireny, fa tsy ho avy ny Tompo. Fa rehefa tena mipetraka ao amintsika ny Tompo a, amin'ny mampianatra antsika miditra am'le sambo kely a, de ho gaga tsika fa averiko le teny teo, 120 amin'ny anaran'i Jesosy ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Fa hoy Jesosy taminy, izao ihany ity aza matahotra. Tsisy tahotra intsony ao amintsika rehefa tonga ny Tompo. Dia ta handray azy eo an-tsambo kely izy ireo, ary niaraka tamin'izay ny sambo kely dia tonga tamin'ny tany fialahany.
Zay ilay izy hoe gaga fa tsy ampoizinao. Amin'ny ora koa moa zany indraindray mety eritreretintsika hoe mety ho misy ny olona mieritreritra hoe de ho tampotampoka eo zany de tokony vita ray adiny ray ty de vita e, tokony vita adiny roa ty de tokony lamina vetivety e. Fa ny tompo koa manana fotoana nefa mila matoky hatramin'ny farany. Ireto mpianatra reto ta nandritry ny alina tontolo reo a, nandalo tam'le rivotra sy ny onja. Efa akaiky maraina efa hadiva araina vao tena tonga Jesosy e. De ohatran'izay arak'le fijoroana vavolombelona teo tena nampahery ahy manokana moa zany fijoroana vavolombelona nataon'ny mpanompony teo hoe tontolon'ny alina ry zareo a, tena mivavaka sy nitolona tamin'ny ady, amin'ny fakam-panahiny amin'ny fanaratsy zany a. Zay le onja sy tafio-drivotra mandalo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mila miandry, mitolona hatramin'ny farany fa rehefa tafiditra eo Jesosy a dia ohatran'ny tsy misy eo izy a, tonga tam'izay nalehany a. Raha misy zavatra tanjona tiantsika atao zany, zay zany a ny hamarantsika anazy, dia angataon'ny Tompo a hitoetra ao anatin'ny sambontsika nefa alohan'izany rehetra zany a dia amboary ny fiainantsika araka ny lohateny a zay ambara eto foana hoe ho avy Jesosy Kristy a. Zay ilay izy hoe ho avy hiditra ao am'sambontsika izy a, fa amboary aloha ny fiainantsika. Alamino ny fiainanao a, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompontsika amin'ny teniny androany a, voninahitra ho anazy irery ihany a, dia ampitaiko amin'ny mama Felicia zany a ny hamaranantsika ny fotoana. Alleloia, amen. Alleloia, alleloia. Misaotra an'i Jesosy tompontsika ny amin'ny teny noentin'ny mpanompony a. Tena mampahery tokoa satria tena mila an'i Jesosy tokoa tsika ao anatintsika. Izy tokoa no tena tokony ampidirintsika amin'ny tenantsika tsirairay avy. Mahireza tompo. Engany mbo samy mahery avokoa isika tsirairay avy eo anatrehan'i Jesosy. Dia izay zany ny anio a, dia amarana fotoana zany tsika zany a, dia amin'ny herin'ny toy izao indray zany fotoana raha ohatra mbola tsy tonga zany Jesosy. Dia ny amarana antsika ny fotoana dia ary hivavaka isika isaorantsika ny Tompo a, ny amin'ny teny rehetra sy rehetra vita teto an'izany ho voninahitry ny Tompo irery ihany. Ary hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao izay. Ny amin'ny teny mamy izay nomenao Jesosy. Ianao tokoa Tompo no ilainay. Satria Jesosy raha lavitra anay ianao dia matahotra izahay. Ianao Jesosy nanafaka ny tahotra rehetra Jesosy. Teo aloha izay Tompo dia mbola niaina tanatin'ny tahotra satria Jesosy mpanota izay. Tsy mendrika izay. Fa hatramin'ny nanekenay anao Tompo, izay efa nanekenao Jesosy dia ianao tokoa Tompo ny anatinay Jesosy. Midira Tompo anatin'ny sambo kely ny tsirairay avy izay mbola tsy manana anao Jesosy malalao. Oka ianao Tompo hitoetra foana anatin'ny sambo kelinay Jesosy ka toky ianao izay Jesosy io. Amin'ny fiainanay manontolo Jesosy hitombo hatrany Jesosy ny fifalianay, hitombo hatrany Jesosy ny hery avy aminao omenao anay Jesosy malala. Misaotra Tompony amin'ny fotoana rehetra izay tanteraka teto anio. Misaotra fanahy ny iray satria tsara indrindra ianao, lehibe indrindra ianao. Misaotra Tompo ny amin'ireo anjelinao mitoby manodidina anay, zanakao tsirairay avy eran-tany Jesosy. Ka ny voninahitra ho anao Jesosy. Apetraka aminao Tompo ny tontolon'andro vaovao rapitso ary ny herinandro vaovao indray Jesosy. Raha mbola tsy tonga ianao Tompo, dia mbola afaka iona eto ihany izahay, na koa mbola tsy lasa ny iray aminay tsirairay avy izay tonga manatrika izao video izao. Ka amin'ny sabotsy herin Jesosy raha sitraponao Tompo dia mbola miona eto indray izahay amin'ny ora izay efa nomenay anao Jesosy rendez-vous na ianao Jesosy dia amin'ny 20 alina aty Eropa izany. Tompo malala ho ny voninahitra ho anao, saotra ho anao, dera ho anao, arovy eo ambanin'ny tana mairinao izay tsirairay avy olonao tsirairay avy. Misaotra Tompo, misaotra ray malala ho. Alleluia, amen. Dia mametraka veloma aminareo tsirairay avy zany izahay Tompoko dia samy mahery daholo eo amin'i Jesosy Tompo. Veloma Tompoko. Veloma Tompoko.